Male mandrintin na usahan ng ditoy. Rais na utubuan na isang tukmala. Ang mga taga-tuk Jesus Yanuani, maudyunom rano siya tutugit. Usanong mararit. Pero siya natin yun na Jesus bahanaw nila. Taman rin yes pa ipanagwan. Ang wak niya santimo niya rita. Yalas mismo pizza. Pero wasang mais na rita. Jumento cara se não falar não sa vida. Jumento asang mais não fera nenhum. Ravava menaran Jesus na doa. Tupo ogo utaina zerita tugit. Utaina zemadintin não. Utaina nito na doa. Amnenaran Jesus. Amen. Apa kamu spera na tsikatiam. Haleluya. Não te diga que ele não quer que não determine samba de novo tudo aí. Aleluia. E a partir de eu levar o filho naquele mar não. Se não levar tu é magit. Fan groyan tu aí. Mas tem que lezar, gente. Tem que tudo a sua é a concurso de grão. Lain Jesus ini no. Sudah tutup sekian. Reforma nanti kecara nanti kita bulan bawa kita tutup. Makasih ini program masih kita tutup sekian kita bonus biaya. Alu isinya udah kortesi kebutuna mana. Setia misi organisasi fani dan tu fani itu musan fa akan yang jenis KB. Atika mamu mana fête de père. Sebagai cuma suka doke zah. Desejo outra coisa na moralidade essa previsão de tchau. Famaram na rua em Penacavino, bem cara veterinário. Ao só meter ali, sinal na freio, sincisa. De alujanya, ijir data na kreatika, embora fam dunia nesse nem musan dizamatseya. Sini para minha secretaria, dan ini ando na kreatika prevention. De minha kreatika jam mino komunikasi sosial apa. Yalan nasi ni je fa paria ni fa nyuna fa manozao jo mi to pa inde no fon charle mo fa no fu fa inde no ko sa zo to la teke tai Jesus ni no de mun fa mina na zan de ayem to zan ni choi fwa na fa ayem to afto na mamedias tai na de man cheno rabicho mi shto no mangu chaku chakamichi ini mungkin lagi kita mampu cakup. Dan dari gue not setunggal apa? Menunggu sih saja, mesti na tot sekian bisa semua difadikan. Kalau yang mana ini mampu cakup. Amen. Amen. Itu kau membawa ke iri rapana, kau membawa ke fasal. Dia ni filosofi mengarahkan tu dari parparilistik ke dunia. Pasti raja cuma bicara bilaci. Dia tu dunia dunia. Dia waktu parparilistik dia cikiapu kartu hari cikiapu. Kau mana bukan mereka menangkap dan bifam malu rambut staf pecah kelas sensasi. Ya dia tu berapa? Perfatari na tono bantu kan. Cuma ini. Tayo tuh ni. Ada lagi pasti. Por qué? Let's mana dar pun per kan isto. Ante urun mana na sana kamar bikaran dikir. Yimko ramal mates. Lagi pun semanding pun ni. Arfanta tulen si mama mia. So de noi si. Arzimo ku mis de tega fit mi chene tsikab nandiwe. Fatonga le ba fera ba re bisman sare bisman ba sasa. Sek chimangin sasa. Nefa mis rai langa ba ka jare mama chuta. Masih uyam nif dadano maruga. Amen.
amin'ny alahady. Sia, manjary atao rehetra mandregny no fa manjary manaty mama. Raha hoe commande helitra maventiventy mihitsy amin'iny, toy mety tsy hoantomony izy. Da iny Jesosy ianao. Alanatsika amile tsy zatra fa zaho tia mivazivazy. Aza atao raha masoregna aby zany koatsena mia miahana. Jesosy ianao. Jesosy. Zay tsara fanarenano raiky. Nada zalahy, za kofa lasa Paris, New York. Any voyage regny zalahy zigny. Za ohatran'izay mihitsy. Mety teny anao ianao tsy mo karaha olo jiaby. Je suis comme ça. Ta iny tompony ianao. Faly miarabantsika rehetra amin'ny anaran'i Jesosy sady manonona ny fiadanan'ny tompo amintsika menakavy. Mifaliana no izarapo ny afatra Andriamanitra aminao ka ny lesy momeny Jesosy atsika dia hoe mandehana ny finoana fa tsy amin'ny fahitana. Mila mbo miala antsika mandeha amin'ny finoana. Amen. Ao amin'ny 2 Korinthiana 5:7 no misy an'izay tenin'Andriamanitra zay. Korinthiana 4:5 dia ny 7. Korinthiana 4:5 ny 7. Amin'ny anaran'i Jesosy manao hoe fa finoana no andehanantsika fa tsy fahitana. Amen. Fa finoana ozy no andehanantsika fa tsy fahitana. Betsaka ry avana ny mandray antemony amin'ny hevitra ny teny hoe finoana. Anao moa tena tsy mahafantatra mihitsy hoe ino moa zany finoana zany. Everiny sasany fa anarana tompom-pivavahana ny finoana. Raha vita amin'ny fiangonana tany io zany nifindra fiangonana rety dia nifindra finoana. Zay mihitsy nabety tenin'olona maro. Anarena zay na finaova finoana ndraiky. Finoana nare barakady zany tsy izy io. Tsy trano vaty tompony atao hoe finoana. Fa raha mamaky ianao andiny soratra masina amin'ny Hébreu 12:10 ny 1 dia ozy Baiboly hoe fa ny finoana dia fahatokina ny amin'ny zavatra antenaina, fanehoana zavatra tsy hita. Zay atao hoe finoana. Fa tsy hoe tany vavahana akory ny atao hoe finoana. Tsy hoe fiangonana ny vavahana akory ny atao hoe finoana. Fa raha vakinao ny Hébreu 12:1 fa ny finoana ozy dia fahatokina ny amin'ny zavatra antenaina, fanehoana zavatra tsy hita. Io anefa dia mitovy amina ekôly rehetrarehetra. Misy ny ekôly mpanjakana, misy ny ekôly privé, misy ny ekôly ambaratonga voalohany, ary misy ny ekôly ambaratonga faharoa. Sy ny sisa. Ka anjaranao ihany zany no mijery hoe aiza ny sekoly andraisako fahalalana. Fa raha mbola fiangonana mitory an'i Jesosy Kristy, mino le ray zanaka fanamasina ny vavahanao dia mivavaka amin'Andriamanitra zay ny anaranao. Alleluia. Ao ihany koa misy magnano mety teny hoe anarenako mijangajanga ara-panahy. Mba fantanao moa ny dikateny hoe mijangajanga ara-panahy. Ny atao hoe mijangajanga ara-panahy dia tsotra be mivavaka amin'ny Jesosy ianao sady manompo samby. Mijangajanga garanao zany. Fa raha mbola Jesosy Kristy mo zany mivavahanao, Jesosy Kristy no ekenao ho tombo sy mpamonjy ny fiainanao. Raha mbola ekenao fa Jesosy Kristy dia Andriamanitra, tsy mijangajanga zany ianao. Nahe tany anaranao. Nidy matotra, nidy nivotry lany. Amen. Ary devoly fetsy rehefa fantany fa zavatra anankiray ampanorosony ara-panahinao dia kianina. Ataony zay raha kivy anao anatiny. Fa raha vao zavatra tsy mampitombo ara-panahinao zay c'est très bien. Ka za mahazo antoka, tsy mirere zany raha mamiteny an'izany, fa raha mba mihaino ny toriteny kelikely anao ka manaiky ny zavatra resako anao eto, tsy maintsy mitombo ny ara-panahy. Alleluia. Ka mila iainana ny finoana
Tingin zany olona akaikinao mila iainana uli izy. Io zany tsy hoe zavatra tonononao fotsiny ny babanao hoe zany anina. Tsara na raiky mino. Za koa mo mino. Tsy tononona mivava fotsiny. Ary matetika dia marary mihitsy sika amin'ny fiainana satria miandry zavatra hita maso atsika. Maro angeny kristianina misofriry. Satria miezaka izy hijery zavatra. Ary misy zavatra eritreretiny. Misy zavatra anaovana kisarisary anaty foana raha mivavaka zany implicien galade. Raha atoko maintsy mitongata sisisa. Satria ny finoana dia zavatra tsy hita maso zany atao hoe mino. Raha ny Hébreu toko faha 12 teo no vakinao andiny voalohany. Finoana fahatokinana amin'ny zavatra tenaina, fanehoana zavatra tsy hita. Tain'i Jesosy. Ary tika ihany koa no mafantatra anao fa ireo zavatra hitany masonao reo. Anao zao raha mivoaka tany io mahita raha marobe ny masonao. Dia mbola tsy antsasaky ny zavatra tena misy akory. Ny zavatra hita maso zany ny zavatra hitatsika ny tontolo hita maso io mbola tsy ampahefany akory raha ohariny amin'ny zavatra tsy hita maso. Raha tsy resaka fotsiny tsika ny miresaka hoe cellule moléculaire. Raha tsy resaka fotsiny tsika ny zavatra hita amin'ny rivotra iainantsika io. Misy an'izany hoe atome zany aby izy io. Raha natao hitany masonao atome zany mety possible nisy olo meloko tendan'izy mandeha. Satria te esquive karan'izao fony izy. Azarona izy. Misy zavatra be da be dia tsy voatery hitany masonao nefa miexiste. Iny tompony ka raha io zavatra hitany masosika ohatra miakatra Antananarivo anao zao dia mahita zavatra hafa. Mandeha Fianarantsoa dia mahita zavatra hafa. Dia mahafinaritra mbola tsy ampahefany akory reo ny amin'ny zavatra noharian'Andriamanitra. Azonareo ve zany? Ka nandretsika dalain'olo atsika mivavaka io nefa atsika io zany tena miditra amin'ny antsoina hoe tena fiainana. Satria Andriamanitra nanamboatra anao. Dia miaino amin'ireo zavatra teneniny ianao isanandro. Miresaka aminazy ianao isanandro. Mivavaka aminazy ianao isanandro. Amafisinao amin'ny alalan'ny tena ianao ny vavanao fa Jesosy ny tomponao. Miaino amin'ny fiainana tena izy. Dia ray moka tsika dalain'olo. Menadala. Tsy pasaika ndraiky. Ohatrany hoe tsy haiko ino fandraisan'ireo fivavahana ataotsika. Nareka insecte reka ndraiky. Dia magnano aleluia reny. Satria amin'any zany mivavaka zany tsy azo atao ny magnano aleluia. Satria izy tsara mba nivakiny Baiboly to. Ny dikany teny hoe aleluia zany anika hoe dera ho an'Andriamanitra. Voninahitra ho an'Andriamanitra. Ny dikany teny hoe amen zany anika hoe ho tanteraka tokoa izy zany. Zany ny dikany izy. Fa nafoezina amin'ny teny tsotra. Tsy dia zatra ny sofiny sasany izy amin'ny toerana mety nahazatra azy. Ka raha reny amin'ny kianan-gafa dia ozy hoe tain'ny tompony ianao. Alleluia. Amen. Hitanao zao ho an'ny olona anankiray zay mbola tsy tany ampita ranomasina zao dia heveriny fa i Madagasikara ihany no atao hoe firenena. Heveriny fa eto ihany. Ho an'ny olona anankiray mbola tsy tantananarivo eran'ny Tsaramasinana fa manitany. Dia heveriny fa Tamatavy ihany ny province. Zany hoe tsy voatery hoe izay zavatra hitany masonao ihany no miexista. Izay mahatonga aleloha hevitsika hoe mandehanana amin'ny finoana fa tsy amin'ny fahitana. Misy zavatra zany tsy voatery ho hitany masonao. Misy zavatra tsy voatery ho tsapanao. Ary zany hoe manahirana olo maro amin'ny fiarahana amin'Andriamanitra. Izy olo tsy nareny kasika zany. Asa tsy nareny kasika. Satria veriny hoe dono olo manino izy. Amin'izao le hoe kasika Andriamanitra dia nisy nandona dia nimrinta. Za efa avy nandeha namangy fiangonana anankiray iray andro rehefa mivavaka tamin'ny olona jiaby takeza dia sasany moa le mitsiketsika be, sasany mangovitra, sasany tomany, sasany lavo. Menjerana izy. Dia nisy andraiky zay nanatona pasteur. Zany tsy lavo mihitsy. Dia mba mivavao zany mbory lavo. Sara o zany mpandavo.
Izy io tsy manatsara pasika mihitsy. Satria miandry izy zany zavatra reny ny vatany, miandry izy zany zavatra hitany maso, miandry izy adino le 2 Corinthiens 5:7 hoe fa finono no andehanantsika fa tsy fahitana. Hainy tompony ianao. Hainy Jesosy ianao. Dia ohatran'izany koa ho an'ny olona tsy mino dia very fa no zavatra hitany maso ihany no tegna zava-misy marina. Sokafo ny masom-pananao ary mivavaka ho anariva amin'ny anaran'i Jesosy ao ka ahiratra ny masom-pananao. Alleluia. Mba ino fa efa misy zavatra goavana efa nomanin'i Jesosy ho anao. Maitretinao ny fakagana ataon'Andriamanitra fa mbola hoditrinao letrinao mbola voaterana ihany izy miaraka aminao. Mbola izy efa mbola nitony ianao. Tsy misy akanjo namboarin'olombelona eto mitovy amin'ny hoditrinao. No possible ve akanjonao letra mbola menamena ataonao androgi? Dikao amin'izany ny fakagan'Andriamanitra. Zany Andriamanitra efa manomana zavatra. Jereo fa misy zaza teraka tagnatina fahasairana fa tsy maty. Nyamony efa manomana sakafo sy fivelomana ho an'ny zaza io fogna Andriamanitra. Na dia tsy hitany le ray aman-dreny ny androany raha hoe io misy sakafo be, io misy vola be, io misy fianarana ho ataon'ny zaza io. Jereo fa miankamoron'olona tafita amin'tsena na reny niaina tamin'ny zavatra inconnu daholo tamin'ny voalohany. Tsy fantany hoe miaina tsy misy ainavaratra. Nyantony tsy mandefandefa olona eto ambony tany zany Andriamanitra raha tsy efa nomaniny ny zavatra makasika ny olona. Alleluia. Hainao zany nindray anao raha mijery ny poketranao, mijery ny valeranao, raha mijery ny toe-batananao dia zonao hoe zay kombako. Fa Andriamanitra efa mahita tany ombana. Efa nomaniny hatramin'ny trano vatany anao mitaon'ity. Efa nomaniny hatramin'ny volany atao anaty kontinao mibaka. Efa nomaniny hatramin'ny sakafo mena ireo vatanantsangako. Efa nomaniny hatramin'ny toerana dia hiasanao antsoatsy. Mijanonao mila mena. Satria anao tsy zaza tsy amina fa amina. Hainy tompony. Matoa zany ianao lasa olombelona, lasa vehivavy ohatranao io, lehilahy ohatranao io. Andriamanitra nanaiky ny fisinao. Ary tsy nanaiky ny fisinao fotsiny izy fa efa nanomana zavatra ho anao. Tsy voatery ho hitany masonao androany zany. Fandana mba manaiky sady mino fa efa nomaniny zany. Alleluia. Hainy Jesosy ianao hoe. Amen. Ny tontolon'ny finoana dia tsy inona fa tontolo tsy hita maso. Zay matetika manovan'olo rehefa olo mino dia narepoka ny fivavahana reny. Ahoana minona hitanita. Nare raha mamboary pastera foa moralina. Anare kory naky ndraiky vitagy. Mbony moralanao ke hoe amen nao. Mety ben'olo mamadana tsika anazy. Ao sasany tegna maniratsira mihitsy ary manaratsy. Reo ane business mo ane reo. Tadidiko ny anahatra amin'ny kiraro misy nalatsara tabavadika. Jereko ny kiraro ny pastera dia misy sarin'olo magnano pieds ndraiky. Nalefa mitaka dia jereko ny kapan'olo mivavaka amin'any. Sara mitovy asatsika. Olo tsy mitovy tady vola maro mitovy kiraro. Hainy tompony. Ary za hitanao mikofokofoko mba mitady vola. Tsy raha mandigny le vanaky bosona riko. Mba mamelona ny ankonako za. Satria Baiboly milaza fa zay lehilahy tsy mamelona ny ankonako izy dia ratsy no mididina izy. Aoka zava tokoa fa tsy rakitry mampimoemoe anay. Tahinao ny Andriamanitra. Tahin Jesosy ianao. Ka ny tontolo ny finoana zany dia tontolo tsy tamaso. Nefa efa nisy aty ela ka zay miditra anatin'izany tontolo ny finoana zany tsy maintsy goavana. Anao iny goavana anao iatsika. Alleluia. Ary mahavelona ny finoana. Baiboly misy tena zany ny oloko marina dia ho velona ny finoana. Izy tena ny oloko marina dia azo voana be.
Na hoe ny oloko marina dia tsy maintsy ohatran'izao fo zay ny oloko marina dia ho velo fonony. Afaka mamelogna antsika zay inoantsika. Indrindra raha vao mino an' Jesosy Kristy ianao, afaka mamelona anao Jesosy. Zany tegna migaranty anao mihitsy manomboka androany matokisa an' Jesosy ianao. Ny problème ny ravana ny ankamaroantsika milaza fa mibodiky foana an-trano ndraiky mivavaka foana. Halleluja. Halleluja. Nanana halleluja anjato izy lesaka ndray moa. Iveriko fa zany le zao mivolam-bazaha. Baiboly dia mampianatra antsika fa ny finoana tsy ara-nasa dia maty. Raha maty zany efa tsy saray ilagna anazy eky. Tsy afaka vandraina, tsy afaka mamana, tsy afaka manao ninino. Ka antsika namino ara, tsy hoe mamaky baiboly fotsiny, tsy hoe mijanona trano fotsiny, fa anao mino iny sady misy raha mba ataonao. Mihetsika. Mila arahana asa zany zay zavatra inoantsika. Tain'Andriamanitra ny ka za mamengavy anao zay mpanoro sy fivorivavaka eto. Aminareo mpagnaraka amin'ny Facebook, ao reo mpagnaraka amin'ny YouTube, ndana mba inoy zao vavaka ataontsika anao isanandro zao. Zany izy tonga eto mivavaka anao foana. Ndana mba mino ny minitra anao zany maheno ny feoko dia midiky zay efa mitahy anao Andriamanitra. Alleluia. Inoy no avinao. Inoy le vavaka ataontsika eto isanandro io. Alleluia. Ka ny atao hoe olona ara-panahy avana dia ny olona mino. Zany atao hoe olona ara-panahy, olona mino. Satria ny zava-panahy tsy hita maso. Ny zava-panahy tsy zavatra azonao raisi-tanana sana amin'izao. Ny zava-panahy tsy hoe riva renao fa nikasika anao ohatran'izao. Ny zava-panahy dia zavatra tsy hita. Izay ny Décorotiana 5:7 teo hoe fofinoana no andehanantsika fa tsy fahitana. Alleluia. Amen. Fanontaniana mba hapetrako androany hatrao mba nibavahanao sy nagnarahanao nieraka zona firaisana mba efa ara-panahy ianao. Indray moa ny heverany sasany hoe olona ara-panahy dia noho mahay mihira moa ara-panahy ara-rabavy io mangororo amin'ny feo. Heverin'ny olona fa ny mahara-panahy dia akanjo atao. Heverin'ny sasany mahara-panahy dia re tsy mamagata lokomena ara-panahy. Re tsy mamipôzipôzy ara-panahy, tsy ara-panahy io fa boribory. Fa ny atao hoe olona ara-panahy dia ny olona mino. Sinao re zany? Tsy ho ara-panahy mihitsy rehefa ianao raha tsy manisy fahalalana azonao. Satria izy ny Baiboly ny finoana dia avy amin'ny toroteny, ary ny toroteny dia avy amin'ny tenan'i Kristy. Amin'ny Baiboly King James ny finoana dia avy amin'ny fampianarana. Ny fampianarana dia avy amin'ny tenin'Andriamanitra. Zay ny Jesosy ianao. Ka anao zany miminitra amin'ny fampianarana, indrindra fampianarana Baiboly, révélation avy amin'ny fananasana. Manomboka eo ianao manomboka manana finoana, manomboka miova ny fomba fijerinao. Dia a partir n'igny fotoana igny ianao lasa olona ara-panahy. Alleluia. Zay ianao tonga ny Petera nilaza nino zay eo izy ka dia miteny lasa ara-panahy izy. Tay ny tombo ianao. Alleluia. Amen. Hitanao ny fatahorana n'Andriamanitra ihany koa dia tsy inona fa finoana. Anao tsika ilay lasa matatro n'Andriamanitra satria na tsy hitanao azy Andriamanitra dia mitandrina ianao mba tsy hanao foana. Tandrina ianao tsy hanao foana dia lasa ara-panahy. Manomboka eo ny atao hoe spiritualité. Hitantsika ny atao. Ny olona ara-panahy avana mahavita mandefitra. Fa tsy hoe raha vao vita batisa, vita communion, vita ny Jean, vita ny ara-panahy re kolany ndraiky misy okatra aminao e. Non, tsy zany ny atao hoe ara-panahy. Mahavita mandefitra.
Mahavita miaritra na dia mafy fiarany zavatra mahazo azy. Tsy misy zavatra inono. Mavakinao tsara le vehivavy Samaritany efa nampianarako teto indray andro. Vao nahitany Jesosy izy, ary Jesosy ozy ny Baiboly tsy namaly teny azy akory. Na bonjour zany tsy azo tamin'i Jesosy. Ny mpianatra rasy moa nikasa aroka azy, roa hoany izy ho manengelantsika. Dia ny teny mba navoakany Jesosy ho anazy dia amboa. Manangataka izy mamiangavy reo izy izay. Mba sitrano izy ny zanako izy fa ampahoriny demonialy loatra. Dia ho Jesosy mantsy azy, tsy mety ho Jesosy ny manome mofonjaza ho any amboa kely. Jerevo namalimile vehivavy anazy, marina zany. Oui, ça c'est vrai. Tso. Fa nany amboa kely izy. Dia mba mitsingona ny latsaka. Avy eny amin'ny latabatra ny tompony. Halleluja. Nareo tsy tahitra izy. Eo ny afantarana fa olona ara-panana. Fa tsy olo mora makamaka trafo karanao ka ara-panana. Tsy amen'olo plasy aloha fa tsy maneno vakoka. Ho afinan'olo pokery dia efa miringiriny. Fankahita tsy. Vao mba misy raha hely dia efa tsy mety aminahy fivavahana koa. Nefa mbarak'aly mety aminao. Jerevy tsara fa tsy nirarainy ty vehivavy ty na nataony Jesosy amboa izy. Tsy nirarainy ty vehivavy ty na nataony Jesosy hoe tsy nataony Jesosy bonjour, tsy nahoany zany. Eo ny afantaranao fa olo manomboka ara-panana. Dia zany jerevy tsara fa olona anankiroa ihany no nilazany Jesosy tanaty Baiboly tamin'ny tantara dia tao ambony tany hoe manana finoana lehibe. Hoe raha vehivavy lehibe ny finoana. Tsara mbola niteny an'izany phrase zany Jesosy. Vakio manomboka Matio jusque tsy haiko aiza fahaizanao anazy. Tsara mbola niteny an'izany raha tsy tamin'ity vehivavy. Dia nisy kapiteny anankiray koa. Kapiteny Romana. Manandeha niangavy ny Jesosy hoe mba mandehana rao ny tranoko fa marary ny ankizy lako. Dia vato ako Jesosy. Rehefa ndeha Jesosy dia anao koa azy misahirana fa tsy mendrika na mba hidiranao koa izy le mpitrano zany. Satria zay koa mba misy rongony hely misisiny kely. Mbola misy gondola izy io. Sigeran'antola io. Mbola maro raha koa parako izy mbola misy. Fa ozy manona tena ray. Eo sikana izy la. Eo ozy Jesosy mantsy. Tsy mbola nahita finoana lehibe tahaka izany. Na dia teto amin'ny Israely azy. Nanao tsara. Enzaka be zany le fomba fatakarany zavatra. Zany no afahana mamaritra fa olona ara-panahy ianao. Mino. Fa tsy hoe nanatao sorte fo hely ianao taloha dia zao no natao karisary maraina. Nanino maray tantiny eo? Ara-panahy. Alatsika amile izy. Zay ny fatarany fa olona ara-panahy manomboka mino. Satria zany tontolo ara-panahy zany raha tsy hita. Hitantsika jiaby any andreo. Sao dia biolofa ara-panahy be raha marinena hoe. Ny afantarana fa ara-panahy ny olona ray dia izy mino. Hatray zany finoanao. Hitantsika any Andriamanitra. Alleluia. Ary ny afantaranao koa fa ara-panahy ianao dia inonao ny fahatsarany zavatra anankiray. Zany hoe ny olona ara-panahy zany miovatra ny fomba fijery. Hitanao tsara. Tamin'ny alahady zany zavatra révélation zay. Fa namoro-pianatra anazy Jesosy mba ihany. Hoe anareo izy nareo mandehandeha an-kirihiry akany io izy mantseny John. John moa gomina an-kirihiry. Anareo mandehandeha akany io izy mba ino maro izy raha mbo regina reny no volamin'olo makasika anahy. Pasarana aminy rehetra herinandro. Tsy dia misy raha regny tsara be fô. Izy ka olo magnodidididina kely anazy moa nia. Ielizy moa nia nambo. Tsy haiko sasiny mivoaka.
Diyan po nagbatisa. Nagmulvol nga nagmadasahan. Di peterar mantin in nome Christi. E o Jesus magsabi, sino pa man raus nung nafatar mo sa fanamas na din. Sati ni nufa man ka, si babayi tara tsarazan. Sudah? Ramula-mula ranuf, beza na not si mayi tara tsarazan, rarasto. Vuduin, mati. Nufa man rais ni boleh. Kasi nagsimawas ka kasi nufa man rais ni tim. Dano remarqueu ni privat. Mesmo na penalti tam ni primeiro quinta dessa de janguita está dito tam nelado. Si misu lumbella afa kamani dan titiano na mamanta kan manono. Si misu lumbella mamanta. Fan raita no lono de defo no fo. Jadi mungkin privat. Mudun fam sang-sangil. Fanta krene no. Nanggit presiden to fanta. Ya, misra fazendo Antônio dele gente fanta. Faletsara makaskenot si fanta. Não dizem de revelação da? Si suul la maitan fatsara no. Iskonding uli di la zona tsara no akino, le makalef ko mga. Para manum karapanay no, ndo bedo itano volume di fatsara. Jadi kung yung limang ka nifag na noon, sabi na kredo sa Bible, aritan limang ka, fatsa. Tayo ito ko no. Ravo fatino sa itin, fanta ka no. Ano na ibat ka no? I-ratsi mandarjar sa hindi kurang. It's possible naman si itin ano ni pamivola na, fanta ka no. Nawi ano, kama na dyan, same, neta. Tayo ito ko no. Lo masih English sama jalan yang naya san. Saya mau bagaimana belajar. Tahu itu belum. Ya, jamais apa akan fatsara. Nyatu, zena tu sebenarnya sinu aman raus na fatsara. Tahu itu ni jadi peter kalau nunca. Jesus ini. Haleluya. Kanya fantarano pangapanan badno cui sinonur kuno masnul. Ini sinonur kuno masnul apa nak? Dia mesti beli. Tak saya rekod pada dia. Dia mesti si zani no fantaran parapanan. Tapi Jesus ini. Fahinan sa pagsabayin no kung sino proof puno. Eu não estou dando para falar. Chere não me rabundi, mano, hinerinho. Dara pa na ya ako yung sila langgas. Uy, may harap na. Yung pastor, dagdag ito. Yung original firaysa na. Harap na kita na. Ay, Jesus, yan na rin. Kapala rin, ba't ito ko na nang Medyo ko na medyo ano mo, distintang, hindi sa ko na. Medyo na sugan mo, higin na naman. Nang sala mo, ano, check! Kaya nga sala, gano'n mo ba ito? Jesus sinuwi. Ay naman sinuwi. Haleluya. Nung narapangaw siya maghitaman Diyos. Para ano mo lang zir-zir sa totohan ko. Sa tinis na naman ang sasanya. Sa totohan biya, kafinirigwa. Bem, bola tige no. Atau malalaki no. Atau
menakafa tambositra. Mbola tsy ara-panahy ianao zay. Fa ny olona ara-panahy dia manana ekilibra. Mavita manajana azy. Alleluia. Verina reo moa izy koa adahana reo mizona teo nazy baba tsy ara-panahy reo tsy fa maty daholo amin'izay. Tsy fa nazy domo avao. Misy manatarana izy azakato. Fa tegna zany ndraikidraiky magnasary tsy hita. Zay reny ampianarako tamin'ny talata hoe misy fotoana ny lehilahy mba matory. Nga tegna lehilahy ianao. Mba ahafahanao manana vadin-tsahatsa. Zany hoe tsy raha jiaby magnasy vadinao zany dia mivodiriko daholo masinao mitsirika anao. Misy fotoana izy mbo akipy. Rehefa amoaka vadin-tsahatsa ho an'ny Adama Andriamanitra, io izy Baiboly ary Jehovah'Andriamanitra nahasondriany tory an'ireo. Fa tsy raha jiaby hatramin'ny madina. Utrino sabihin mo, dito na nalagay. 5 kilo na po detere. Saan bagay ako siya tumakamalaman. At siya, buwal na dito, may nakapalagan pag-iran mo. Nasa din? So, sa kids. Utrino ang gini. Wala, bilang na lang, kaya siya, buwal ang dito, ang gini, bilang na lang. Tinanong marino isang maso ang sarang negito eh. Sinormal mo kaya meron sa kaplan de sasan chibuki. Vuku daw nito nito. Amen. Misto mazan ramangan at yung lamang siya naman no. Kutsa di misrang na kinakit ko sa cinta. Sisan minsan na chamul naman kusuko na natin. Dalai din. Kabanin, zici was mamansur. Alam na lahat mo. Ay, dugo niya. Kaya, mana cara siya papadyak so, azuleshi. Terus bukit di flera, bezo sa naman mo. Man papadyak. Ay, dugo niya. Beca kang chika na ba? Masami ka stang badji. Masamandu. Masama ni vater. Right nikiran papas mama na niyo. Stiwan ulod. Patsarang bibingan noon na bagay mo siya. Pasmaman tamin sila ay bekaranoy. Kung galing baka, jadi mo funan ang litin at kut-kut dyan. Ay, mandito dyan, dyan ako sa atin. Funan na dyan baka tsikasin niya, sana ko. Isyo mo lang bafo. Peski may tanong na titinin mo siya siya katsiya. Kasi niya mo frayen, remandi. Mamar naman. Baik itu no depas di papas maman nantian kaniu. Ni taisaniu impir na razis kismat mozen benaleno. Anon wan se permetre de chiso sawa. Mas tutut kere Veneziana. Tanjema. Itu pun ini. Cerita zan fanamin zazat sartari. Waktu kami faham dengan jats ke antara parentesi bersama itu berkait merah. Haleluya. Dan itu penuh. Sekarang bafan tajowa, fan panding. Na aro jela zetsi scientifique, si pamur na ro. Fa manogar na découverte fusa. Panding que tu es pamur. Le scientifique que tu es pamur, fa me découvrir Zambanakrai. Je savais que Fanny c'est pas elle. Vous avez besoin? Tafutona na fantarea vaccin. Na fantarea zo zavatra Fanny sim.
Tain'ny tompo ianao. Efa teo ihany le izy fa tamin'ny fotoanandro iny vao nafantarana azy. Ka be da be zany zavatra mbola tsy fantanao io. Ka raha tia hitan'izany ianao, minono avanao. Minono ny Andriamanitra nahary ianao fa afaka manatanteraka ny familianao rehetra izy. Afaka manatanteraka ny nofonofonao rehetra izy. Ary izy alavorary ny dianao. Alleluia. Ny asan'ny tananao izy Baiboly dia ho ambiny. Uza hoe ho ambiny. Ho ambiny Andriamanitra izy mandeha izany tempo izany. Alleluia. Amen. Dikan'izany zavatra rehetra momba ny fiainantsika dia efa nisy. Na ino na ino. Mbola tsy teraka anao efa parity dora jiaby momba anao. Ary zay mahatonga Baiboly miteny mbola tsy ary akory ianao dia efa fantatra. Satria Andriamanitra zany dia Andriamanitra alfa. Fiatohana. Andriamanitra oméga fiafarana. Zany hoe ataoko hoe après 50 ans izy vao andeha nanamboatra zay atao hoe Brigitte zany. 50 ans à l'avance efa niresadresaka mahakasika ny Brigitte izy. Zay resy Juliet. Amen. Efa hain'Andriamanitra mialoha anao hoe ty vehivavy ty na ty lehilahy ty ataotsy direvaka izy mialoha nanamboatra ny tany. Ndeha namotra zao tontolo zao. Mialoha ndeha namotra olombelona. Genesis toko voalohany dia ny 20 izy hoe ndeha isika anamotra olona tahaka ny hentsika araka ny tarentsika. Dia avy aloha zany zaka anapaka nanao an'izao mbola tsisy olona nge tompoko tamin'iny e. Ary ny fotoana nanoratana ny boky io ny elanelany Genesis toko voalohany dia ny 20 sy ny Genesis toko faharoa dia ny fafito satria Genesis toko faharoa dia ny fafito Andriamanitra vao nakatrana. Dia nivolavolainy tam-bavaoro dia nasiany fofonena mahavelona ozy. Fotoana lava be iny fa tsy hoe herinandro na hoe desemena na iny. Fotoana lava be. Zay vao nisy olona. Donc zany Andriamanitra milohany nanamboarana anao iny fa nisy zavatra niprepare. Ka ianao raha nisy olombelona mananaina afaka mahita afaka mandre anao mianao na io manana avenir goava be. Andriamanitra tsy nanamboatra olo tsisy ilana anazy. Andriamanitra tsy nanamboatra olo fatantana fa nanamboatra olona miaraka aminao ho azy. Alleluia. Ka za dia misodrano anao zay tonga eto. Aoka mba hiratra ny masom-pananao ka ho tanteraka ny programan'Andriamanitra eo amin'ny fiainanao. Alleluia. Tain'i Jesosy Kristy anie. Amen. 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 Ianao io zany dia arena lehibe. Ianao io. Raha ny considération men'Andriamanitra anao zany meka goavana. Zany anie natonga anazy raha vao nifanena tamin'ny Gideon dia ozy mitsangana ny lehilahy mahery. Satria Andriamanitra tsy nanamboatra olo karosa. Raha mijery anao zany Andriamanitra tsy hainao feno trosa ino hitany. Raha mijery anao Andriamanitra tsy hainao menaseny olo lava. Anao ampidiriko anao, ampidiriko. Tsy zany mitany aminao fa ianao mahery. Alleluia. Dia zay fomba fijery zay mila hitanao. Ahoana na hitanao an'izany mila mino ianao. Nafandy Davida naresan'ny Goliata tsy ny fijereny ny vatana fa ny finoana tao anaty. Raha nirefiny Davida par rapport amin'ny Goliata dia kely izy. Fa jerevinao ny phrase napetraka vao tonga tamin'olo maro. Karakôry tsara be ho izy io mbola sesika miezaka azy. Ino tsara be izy ka azo izy koa maty rangahy ino nazo. Tsy nijery zao za heky ataonao olo manahy fa tsy komna valavaniko izy. Zany natao. Fa izy tany amin'ilay tsy hita no namontanio récompense. Ino na miazo komaty lehilahy. Tany amin'ilay tsy hita na miazo. Ka ny olo mivonona dia olo tsy hita maso. Tany tompona. Raha mijery anao amin'izao etanao zao dia olona toma rozin'olo mahoeza. Raha mety misy mamontany izy iny mba tamin'ingay. Raha napino masony ao. Misy manano an'izany tsy fa ho hitanareo atsoatsy. Ilay mbola tsy hita mahakasika fiainana. Amen. Amin'ny finoana mandehanantsika fa tsy fahitana.
Tain'i Jesosy Kristy ianao. Tain'Andriamanitra ianao e. Alleluia. Amen. Misy zavatra goava ao anatinao. Sokafo ny sainao. Ekeo zay zavatra teneniko anao zao iny. Maro ny zavatra tokony hitsanga sy hiova amin'ny alalanao iny. Be tabe fiainan'olo tokony hiova amin'ny alalanao iny. Be tabe ny zavatra tokony hitsanga amin'ny alalanao iny. Fa raha mbola tsy hitanao zany ny tontolon'ny finoana, tsy possible hitsanga. Satria izy ny Baiboly, raha tsy amin'ny finoana tsy misy azo atao. Azahoana sitraka amin'Andriamanitra. Aza mieritreritra ianao ahita zavatra goava raha mbola tsy hinonao fa ho hisy zavatra goava. Aza mieritreritra ianao ahita fitahiana raha mbola tsy hinonao fa ho avy ny fitahiana. Aza mieritreritra ianao ahita an-danitra raha tsy mihino ianao fa misy ny lanitra. Tain'ny Tompo ianao. Tsy misy ny azo atao raha tsy amin'ny finoana. Amen. Zany ny finoana zany revana tsy zavatra hoe tokony atao fa tsy maintsy. Tsy maintsy. Raha mba te hiaigna normal ianao, raha te hahita ny voninahitr'Andriamanitra ianao, dia tsy maintsy mino. Raha tonga eto ianao ro hariva, tsy maintsy mino fa ho sitrana an'io aretinao io. Raha manaraka ny fifanarana tena ro hariva, tsy maintsy mino fa hiova ny fiainana. Miteza mba ino lasana vady. Amen. Tsy hoe ino ianao dia nisy nanatitra voalony sakarety. Eo ohatra raha zay za mino ny fo misy manaka sakahany tsy finoana ny anaran'izay. Tain'ny Tompo anena. Tain'i Jesosy ianao e. Alleluia. Ny zavatra rehetra dia noharan'Andriamanitra tamina feo. Na i flera ny tokotany io, feo namoronana an'io. Amen. Fototra le tsy feo, zavatra jiaby no foron'Andriamanitra tamin'ny feo. Noho izany, zay zavatra inonao teneno. Volano. Ozy namao hoe speak and stop. Tsy efa miaho. Mila miteny zany. Amen. Amen. Tsy maintsy hitsanga rehefa tenenao. Ao anatin'izay mila tia miaino ny fampianarana antsika. Anao zany tokony karazan'olo tsy digninao aby hoe vena talata. Tsy andrinao ny vena lakamisy. Tsy andrinao ny tonga magnety rehefa zoma. Zoma mangotraka. Alleluia. Tsy andrinao ny aonatsika eto rehefa lahady ao anatin'ny catéchisme. Tsy andrinao ny ainona konte. Tokony olona tia miaino ny fampianarana antsika. Mila manao déclaration. Ary indrindra miezah magnalavitra fiainana negatif. Rehefa zavatra zany rehefa mandeha hanimba ny atmosféranao, ianao. Ndraindray atsika ihany no mitady zavatra na fotoana atsika. Ao ny sasany antsovin'olo amin'ny telefôny izy. Tsy mety tapahany olo io telefôny dia miezaka mihitsy izy mitandreny ino raha koragny amin'ny telefôny mihitsy tapahany. Mizaha aretim-pony anarany regny. Raha sendra sanatry ny vavaka na sahainy orivo anao. Na mety teny misy raha aniny. Digninao be zany. Alaviro ny fiainana negatif. Raha mbola azo atao ihany mandositra regny zavatra mamova atmosfera regny andosina. Dinadindra anatina tokantrano. Raha mbola azo atao ihany tsy miankany azo mitady zavatra kaniva. Misy moko nemo nareo vehivavy reo. Menaka mihitsy kofa mandeha ilay midosy vany. Andeha an'iny zany indesako telefôny. Anso bela vakeza ilay kaniva. Misy izy kofa tadotratriny. Nanino manao io antegna? Misy zavatra mamparazo. Raha sendra anao nizaha iny ka nahita zay teny mampona. Andeha mantsy pasteur, atatrotsovinao izy. Atadiavinao. Raha zavatra hitanao fa hamova atmosfera nialinao. Iala malaka. Satria natao hoe tapitry fantanao dahoana resipany vadinao. Izy nefa tsy tena isara. Tsy
será bisa groqueira pun boleh. Maka mau saya ke penganjar mana pun bisa. Ya, isgot bisa ada kita fa. Woman is the fa. Dan saya kira dengan cikgu mungkin problem cikgu. Lalu betul? Aku yang mungkin problem mu. Mangin orang berpeta cara. Cincipat cok kerana ini. Sisra cengkararu. Tapi itu pun ini. Misal zente kamani atmosfer. Anime. Antena misto in masumi la vilentania. Misto isufni mila tampena atau sirena itu lagi bacu band atmosfer. Seperti minita new van atmosfer no, misalnya kita dengan funo, na tino na stino. Tapi Jesus ini. Haleluya. Refasado kita no fani van atmosfer no, tu ada nabi. Alina sama maneku kiri, rambola suatu azaki. Tadi dulu lagi no azaki. Kemana nanti mantap, ring kami no, apa kayak rekiperan ring bulan no ring. Haleluya. Zaten sudah no se bulan no vera nanti mas. Nyokan lap terus ni nana tahu. Zemino zaten san raison ni naran Jesus. Haleluya. Amen. Asa manikuki. Minufa mana patap tir nanti. Sementu sama terkuah ni. Zanto tu lufuno. Eci fara fora na tierra kia. Ma cosa tsnarat tsnat, tsufara na wajuan atirat. Haleluya. Bai fantin sa kusalan zanta babano. Saja na dare vini to. Nari ringi posno civivi. Ai na vero. Nari ringi wasano civivi. Man bubon dekla. With tap Jawa zanti sebeng nanti. Kita di pasar lah, kami cakap fit di beli wah. Haleluya. Amen lah. Wisul bagi tu sesekali yang tahu. Sekarang mandi. Haleluya. Jangan lupa dengan sentuh ibadah. Ibadah. Itu pun ini. Amen lah. Cine stantera kan fandrino resin problem zanga tu kunetet nozi sa declare no nezi anak bawa ndana nyetsi kan nun sa yima nun kana tem zabata kedas miseria vanana tito nina no tin nyeno na miseria na no zapa kunya nuske no won fali biasa manbu mi mandiano fununa fazamande yang faitana Zati mano fanan fati fara na murmur no zanti tawati. Usa betul fana de manta tapapa. Usa betul kasina de manta nyarabuna. Usa betul kasina de manta nasan kakado. Armena de manta faela vela neno. Wombin na miota mzere na mina na tanzania. Zemino zangu no mafwe. Haleluya. Ibai no ne de manta. Yeah.
Itayanao ni Jesus. Amen, Jesus. Zamu de cimtsatra mangita nga ng mga mga chicken ni gay chicken naman. Pati na bola marmar jo satria on barabar on ni duk on jir on karo rozen do mo ilets on seza en bola tona tizio ka wano zibwa matchao bataina de manja asa dingwa ni gay chicken. Haleluya. Nda ninga tsika zay komendrana fitahina amin'Andriamanitra, raha matahina Andriamanitra fiainanao azadigno Andriamanitra. Amen na? Itahinao mihoatrany izy. Manatanteraka fananitra tsika ho an'izay vonina sy resy lahatra, ho an'izay manaraka amin'ny Facebook sy YouTube. Azonareo atao tsara manao fanatranaloha amin'ny vola 034 43 858 15. Raha mba te ho tahina miaraka aminay nareo 034 43 858 15. Tahin tompotsy mpivavaka antsika ny amin'ny fanatitra. Raha eo ny anaran'i Jesosy no hanonanay ny fitahina sy ahafahanay mamafy amin'izao hariva izao. Tahina mihoatra tompo ireny tanana amin'ny sanaky izay. Arava ny fananitsipsina, rava ny trosa, amanonana ny fanambidina avy amin'ny Jehovah Andriamanitra. Tahin tompony ambafolo